Rahabatsika rehetra faly indray hitafa aminao sy zara fahendrena amin'ny alalan'izao pejy izao vetivety ato anatin'ity mivantana ity. Tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy ny fiadanany ny fitiavany ny famonjeny ny heriny filazantsara. Ny zavatra horesantsika androany dia mikasika an'ilay pastora hitantsika rehetra iny lazaina fa hoe nanota fady de tao anatin'ilay sary fohy sy feo vidéo zany de hitantsika nisy fitanam-po avy amin'ny renim-pianakaviana anankiray nisy fitanam-po ihany koa avy amin'ny zatovo anankiray atao ambadika tao teny ratsy mihitsy izy ny amin'izay fandrona fa hoe fanotana fady nataon'ity pastora ity zany. De le pastora moa hitantsika ohatrany voka tao amin'ny efitrano kely anankiray izy de après izy nandeha tany anaty tanimboly tany izy nandao an'ilay toerana de retsika sy henontsika mihitsy hoe nanota fady araky ny filazany ny teo an-toerana azy ilay pastora izay zany no kisarisary sy karazana hoe sary nihetsika tao anatin'ilay vidéo fohy. Alohan'ny diratsika amin'ny fizarana sy fisintomana lesona satria iny atsika fantatrareo foana fa isika dia misintona lesona amin'ny fe sosial sy ny fahendrena baiboly sy ny zavatra ohatrohatran'izany zay ahafahantsika mampita fahendrena ara-tsoratra masina sy fanitsitena ary fanairana atsika foana hitodika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny tena zava-dehibe hoy ateo hoe ny zavatra pitaiko amintsika dia hoe marina ve sa tsy marina iny zavatra iny. Fantatsika tsara fa ety amin'ny réseaux sociaux dia be da be ny olona no afaka manaonao vidéo kely tahaka ireny zany afahany misintona buzz sy mitady j'aime zany satria misy vola paye ao ambadiko tony zavatra itony efa nilazaiko teto zay hoe nantenako zao rehefa miproposé ny Facebook zavatra be da be fa ny alako zay zavatra izay de en conséquence lasa en restriction ny page misy zavatra be da be zay mahatonga ny pejitsika tsy ho ataon'ny algorithme zany ho any amin'ny farany ambany. Zay zany fanontaniana voalohany hoe marina ve sa diso iny zavatra iny. Tsy diratsika zay hoe marina iny na diso fa raha ataontsika hoe nisy zany nitranga tahaka ireny fazadino fa efa tena efa nisy mihitsy nitranga tahaka ireny asa tadidinareo voatsela izay taona vitsivitsy sy maro lasa nisy an'ilay ramatoa mpivavaka tamina fiangonana zandriny anankiray nanipy anakisoa tao amin'ny lapa be trano be tany amin'ny faritra sud-est iny dia fantatsika tsara ny tantara fa niarany fitsaram-bahoaka ilay ramatoa ary lay lapa be lay trano be zany izay omeny olona hasina any amin'ny toerana iny 7 andro mihitsy no nandiovana azy de na ny fanjakana raha tsy afaka nanao intervention satria dina mpiarahamonina any amin'izany faritra izany tangaina ifanekena any amin'izany faritra izany ny etsika tahaka ireny. Tiako tenena amin'izay de hoe mila mitandrina ihany zany sika amin'ny etsika hoe mandrava ladoany hoe manota fady mianika ladoany manipy anakisoa amin'ny toerana zay tompon'ny olona sy antsapazan'ny olona nompon'ny olona sampy selon la Bible zay zavatra ambarako zay satria tsy tian'ny olona ny mihaino an'izay hoe fanompotsy fa ny baiboly dia tena miteny mazava mihitsy hoe fanompotsy ny endrika tahaka ireny. Zay kosa aloha dia tena tsindriko izay ka raha ohatra hoe mpitory ny tenin'Andriamanitra selon la Bible tahaka ny tenako zao zany ka tsy samanizingizana an'izay dia mbola tsy ao zany fifatorany amin'Andriamanitra. Hoy ateo hoe mila mitandrina isika amin'ny hoe fiatanam-po de andeha andrava ladoany anota fady amin'ny toerana anankiray animbazimba toeran'ny olona izay omen'ny olona hasina fokon'olona na vondron'olona na communauté anankiray. Zay zavatra izay dia ialao atoprix mihitsy. Maninona no miteny an'izany efa fampianarana efa nijareko teto ity hoe rehefa tsy nahazo recommandation avy any ambony ianao, rehefa tsy toro lala ny fanahy masina, rehefa tsy Andriamanitra raitsy to mihitsy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no midina ao anatinao manome autorité fahefana ho anao andrava ladoany sy anipy anakisoa any amin'ny toerana zay amasin'ny olona tahaka an'ireny dia mipetra tsara tompoko. Averiko foana izay teny zay ho atsika izay milaza atsika ho
mampino ny soratra masina sy manao pratika ny fahendrena baiboly ao am' Jesosy Kristy. Za tena mino fa raha tena olona manana fifandraisana am' Jesosy Kristy dia hoazavaiko ity tsy mandehandeha foana hoe mandrava ladoany sy manipena-kisoa any amin'ny toerana zay masin'ny olona sy ohatrohatran'izany. Satria amiko tsy misy vision an'Andriamanitra intsony tsy misy tanjon'Andriamanitra intsony am'izany mandrava ladoany sy manota fady toerana asian'ny olona sy tahaka ireny izany. Ny zavatra misy dia ny fanaovantsika plagiat, fanaovantsika copie-coller fahatany remplacement tsotra be zao ny toko sy andinina ao am' baiboly. Beda be ny olona no mamaky an'ilay mpanjaka voalohany toko faha 20 andininy fadimy amby roapolo makany le izy hatrany amin'ny faefapolo fa raiky amby efapolo any raha tsy diso ny tantarany Elipaminany izay nandoro ny fanatitra teo amin'ny tendrombohitry Karmela nanao défi tamin'ireo faux prophète ny Bala 500 tanoany. Dia mahita no toko sy andininy ny olona de tanipo be mihitsy de hoe Andriamanitra miaraka aminay mafy be, Andriamanitra miaraka aminay mafita mandoro fanatitra avy any an-danitra mihitsy mandatsaka afo ary ny fanatitra raha tondrahana rano ara dia ritra izany rano zany maina mihitsy hatramin'ny altara. De après efekozy maty ny mpaminany Bala hoan'ny alika ny fatiny Jezebela sokafiny maso tompoko fa tsy raisina copie coller fahatany be ohatran'izany ny soratra masina. Ny contexte ny testameta taloha de tsy contexte ny testameta vaovao. Aty amin'ny testameta vaovao dia grâce mihitsy no famonjena no etan'i Jesosy Kristy namonjy atsika. Ny fanehoam-pitiavana tao anatin'ny lalàna tany amin'ny testameta taloha tao anatin'io endrika defi io dia ny fanehoan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny Elipaminany ny autorité an'Andriamanitra tsy to amin'ny mahatsitoa azy El Shaddai. De izay zavatra izay no naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Elipaminany sy nametrahany ihany koa ny herin'ny lalàna tamin'ny tondrojotran'ny fanatitra izay ny safidianana manokana ny tendrombohitra Karmela ivelan'ny tempoly. Zay de mifanitsy amin'ny Torah ihany koa izay. Ary tsy nijanona tamin'izay fotsiny ihany ara fa mbola nitondroin'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny Elipaminany ihany koa ny fanatitra izay ho atao dia omby izany raha tsy diso sy ny sisa rehetra ary hatrany amin'ny hoe fahafatesan'ny vadiny aba-mpanjaka dia Jezebela mpaminany sy ireo faux prophète ary ny lynchage nataon'ny olona izay nanatrika an'izany défi teo tendrombohitra Karmela zany sy ny sisa rehetrarehetra. Ny tiako tenena am'izay de hoe Andriamanitra mihitsy no nifehiny contexte rehetrarehetra hatrany amin'ny fahafatesana. Ary mbola Andriamanitra ihany koa no name vision any Elipaminany zay efa niriny ny ho faty azadino izay izao de izao irery any sisa ho Elipaminany ary tao anatin'izay izy notondrana Jehova ny mana tamin'ny alalan'ny goaika dia nanehoan'Andriamanitra tsy to vision manokana. Izay zavatra izay zany de tena important. Misy fahitana, misy autorité ary misy fivezan'Andriamanitra hatramin'ny antsipriany madinika indrindra ny ainy tsiraray avy hatramin'ny hoe ity hovonoana ny fanatitra sy ny olona ny toerana anaovana fanatitra ny lalàna araka ny Torah tsy misy mipika détail rehetra aseho an'Andriamanitra am'izay anao défi ao anatin'izany. De tanipo ny pino sentimental sy ny émotionnel rehetrarehetra de hoe Jehova dia matanjaka be, Jehova de miaro anay à tout prix, Jehova de mafy be, Jehova de zao de atao copie-coller atao plagiat. Mpanjaka voalohany toko faha 20 Elipaminany. Erreur fondamentale, erreur additiona be. Ary eo zany sika ny mila manana discernement, eo zany sika ny mila misokatra tsara ny masontsika hoe nomen'Andriamanitra fahefana ve inona ny vision an'Andriamanitra, inona ny but n'Andriamanitra, inona no tanjon'Andriamanitra satria lay mpanjaka voalohany andininy faha 20 toko faha 20 andininy mpanjaka voalohany toko faha 20 andininy faha 5 makany aorina lay de fito amin'ny tendrombohitra Karmela dia arak'ilay contexte nazavaintsika teo de ho fanehoan'Andriamanitra ny mahatsitoa azy sy fametrahana ny herin'ny lalàna ny Torah tamin'ny alalan'ny mpaminany
ary ny amin'ny consécration ny fanehoana ny herin'Andriamanitra tsoa tao amin'ny Eli amin'ny mahavoaositra azy amin'ny mahampaminany azy sy ho restauration ihany koa ny famerenana ny vahoaka ny Israela hitodika amin'ny Jehova. Zay zany ny tany amin'ny testamenta taloha. Aty amin'ny testamenta vaovao nefa aza adinontsika ny grâce famonjena Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Exemple anankiray ity rehefa entre na brigand anankiroa izy, ny fariseo nanompa anazy ny teny ratsy azy, raha zanak'Andriamanitra la midina eo amin'io hazo fijaliana hoe sy ny sisa rehetrarehetra, nanomboka tany amin'ny Pilato hoe tsy fantatrao ve fa manana fahefana anafaka anao de io Jesosy Kristy tsy manana fahefana amiko akory ianao na ny kely ary, tsy fantatrao fa afaka maniraka anjely anarivorivo ny legiona anafaka. Zany hoe tao Jesosy Kristy mihitsy lay pouvoir, lay autorité afaka anao défi izy. Kanefa inona ny teny tamin'ilay brigand, ny teny hoe rabio rehefa tonga any amin'ny fanjakanao de mba tsarovy aho. De hoy Jesosy Kristy anio de anio ihany no ionanao amiko any paradisa. Tsy naneho endrika défi mihitsy Jesosy Kristy teo hoe noravainy ny fanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana, nopotehany ny hazo fijaliana, na tsy ny tonga ny anjely anarivon'ny legiona nanafaka anazy, ny am'ireo miteny ratsy azy, ny am'ireo nandefina azy, sy nireo nandrora azy sy ny sisa rehetrarehetra. Fa lay grâce mihitsy no entin'i Jesosy Kristy namonjena olona, ary tsy nisy ainana fohy teo. Fa ny justice terrestre ny amin'ny fiapangana azy, ny fiapangana an'ireo brigand sy ireo voapangany araka taminy dia navelany malalaka izany niseho. Fa kosa tao anatin'izany ny herin'ny grâce mihitsy no nalahatr'Andriamanitra tsotoa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tao anatin'izay contexte anankiroa mifanohatra izay. Tiako tenenina amin'izay de hoe na dia nanana ny autorité ny oentina ny fey ny contexte azo fijaliana ary Jesosy Kristy dia tsy nandatsaka aina mihitsy izy, quel que soit hoe faux prophète, quel que soit hoe ireo mpisorona izay tsy nandeha araka ny Torah intsony, nanombo an Jesosy Kristy, ny jiosy ihany koa, ny miaramila romana, ny brigand gauche droite, ireo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, tsy nandatsaka aina mihitsy Jesosy Kristy tao anatin'izany. Tsy mitovy amin'ilay contexte mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Jerevy tsara ilay différence. Satria Jesosy Kristy dia nandeha selon any vision any raitsy to, zay le noteneniko tamin'ilay fanazavana tao ambony hoe misy vision, misy autorité ny mena Jesosy Kristy, autorité ny fahefana azaka an'ilay fanombohana teo amin'ny hazo fijaliana, azaka ny amin'ny fitondrana ny otany zao tontolo zao tao anatin'ny grâce. Amen. Zany rehetrarehetra izany tsara jerena en deux tailles daholo. Mbola petsaka ny azo ambara, fa ny zavatra ampitaiko amintsika dia ny hoe mitandrema ny baiboly tsy azo entina amin'ny sentiment sy ny émotion raha lasy ranabavy. Ny baiboly tsy azo entina amin'ny fientanam-po, ny baiboly tsy azo atao plagiat copier-coller. Izao ny zavatra hitako tany amin'ny testamenta taloha na izao ny zavatra hitako tao amin'ny testamenta vaovao. Fa tsy maintsy Andriamanitra mifoha ao anatinao ny manambara ny fahamarinana. Ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra monsieur révélation amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Averiko indray, ny baiboly dia tsy plagiat, manao plagiat toko sy andinina, izany ny fiainana amin'ny baiboly, tsy atopoko tsy izany. Ny baiboly dia tsy resaka copier-coller, ataonao tanisainao daholo ny toko sy andinina ohatra hoe sabata mialatsiny monsieur Gilbert Rakoto Armana hoe nianava ny verset sabata dia iny ny tanisainao, fa tsy maintsy revenen'Andriamanitra aminao en deux tailles selon ny toko sy andinina ny herin'ny sabata sy ny divinité ny sabata fitsarana. Fa tsy hoe tsiponinao daholo ny toko sy andinina Jesosy Kristy niditra sabata mialatsiny fa tsy izay le sujet tahaka ny fanaony isa sabata. De lasa ianao mitsipona verset isa sabata rehetrarehetra. Hatrany amin'ny testamenta taloha. Ora nefa ny contexte iainantsika zao de efa grâce sy ny hoditra vaovao. Averiko tsara, avelao any fanamasina hiasa ao anatinao, irevele ny sitrapon'Andriamanitra. Sinon lasa manaonao foana tahaka ity pastora izay nanota fady arak'ilay extrait ana vidéo fa tsy fantatro ny zavatra niseho tany. Feny zany rehetrarehetra izany dia
rehefa tsy nahazo autorité tany amin'Andriamanitra isika, rehefa tsy nahazo ny vision selon la Bible fitarihan'ny fanamasina, dia ajao ny fitsipika amin'ny fe ny fiarahamonina. Koritiana voalohany toko 4:7-8. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana, tsy tompon'ny désordre Andriamanitra, tsy tompon'ny ady savoritaka, tsy tompon'ny fifamonona satria ny zavatra reny à la fin dia mijanona foana amin'ny fifampiapangana, misalira ny fivavahan'ny hafa, ny fiombona ny hafasaina sy ny ohatrohatran'izany. Avelao Andriamanitra no hifian'izany rehetrarehetra izany. Andriamanitra tsika mahafian'izany sady ny zavatra ratsy dia ny ratsy any mandrava azy, misy otrika mipotra ho azy ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia fampitehana ny faran'ireny zavatra rehetrarehetra reny. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana, tsy tompon'ny désordre. Koritiana voalohany toko 4:7-8. Andriamanitra dia tompon'ny grâce, tompon'ny filamenana, tompon'ny salut, tompon'ny fiainana mandrakizay. Ka na mpanompo sampy ninona contexte an'ilay olona, na makorel izy, na brigand izy, na mpanolana izy, na mpinambolam-bahoaka izy, na politicianina tsy misy ilana azy intsony ary izy atao amin'ny firenena, Andriamanitra daholo misire an'ireny tsirairay reny. Tsy hitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy, tsy hitrak'Andriamanitra ny anotanao fady amin'ny toerana fady anankiray. Raha ataontsika ny fanazavana mifanjoy sy tika teniny amin'izay hoe tsy hitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy izany. Sinon andao aripaka daholo ny mpanompo sampy de vita, tsisy mpanompo sampy tsony eto amin'ity tany ity, de miverina any amin'ny tontolon'ny inquisition zany sika. Tsy hitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy. Avelao iaran'ireo aloha ny vary sy ny tsy parifary ao anatin'izany contexte izany sika. Ity amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana, mahita mpanompo sampy tsika, mahita mpangala-bola isika, miara-miaina amin'ireny tsika, mahita mpanolana isika, mahita zavatra be da be, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika, miara-maniry ny vary sy ny tsy parifary. Aizany fatokisantsika an'Andriamanitra tsy to. Ity amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana, miara-miaina ao anatin'izay fahoriana zay isika, nefa matoky izao efa naresy izao tontolo zao. Donc zany sika ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zao, zao ao anatin'izao contexte izao, tsy mila mandravaladoany, tsy mila manota fady, fa miara-miaina kosa amin'ny mpanota fady, miara-miaina amin'ny ladoany gauche à droite, voadidina mihitsy isika, encerclé, nefa matoky Jesosy Kristy efa naresy izany. Ka raha ohatra hoe ainao tsara no mijery ny détail an'izany fahamarinana ny soratra masina ao anatin'izany rehetrarehetra, zaraiko sy azavaiko aminao zany, dia mino fa afaka misonga ara-panahy ianao, manatratra ny fahamarinana, atongavanao any amin'ny fanambaran'ny soratra masina eny amin'ny hoe fiangonana malaza tsy misy fiketronana, ny tasy ny rita endrika Jesosy Kristy. Ka izay no afatra ampitaiko amintsika sy mba zaraiko amintsika hoe tandremo fa tsy contexte biblique mihitsy hoe mandravaladoany sy manota fady any amin'ireny fanasinana sy ny zavatra ohatrohatran'ireny. Fa raha ohatra kosa za tsy m'intervenir amin'ny olona zay nahazo autorité ny amin'izany fahefana, satria rehefa izay ny tonga amin'ny olona anankiray de mazava ho azy fa misy zavatra iarovanaN'Andriamanitra n'iny olona iny hatramin'ny ainy en détail mihitsy, hatramin'ny zavatra kely madinika indrindra, fihaizan'Andriamanitra daholo ny contexte manodidina, na dia lay mpanompo sampy sy lay toerana ary, kanefa izao ny tadio ny buten'Andriamanitra dia ny amonjeny atsika tsiraray avy, tsy hitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy. Zany rehetrarehetra zany dia en jeu ao anatin'izany détail zaraiko zany daholo, dia ao anatin'izay mila misokatra amin'ny masom-panahy mpino anankiray hoe andravaladoany izy sa tsy andravaladoany. Fa averiko tsindrina foana za raha za manokana ny anotaninao tsy amin'izany tsony ny vision an'Andriamanitra amin'izao fanandro ny grâce zao, tsy miintéressé an'Andriamanitra intsony zany mandravaladoany zany, fa à la fin lanitra sy ny tany ahorona tahaka ny taratasy, any de arava daholo ny zavatra rehetrarehetra izay tsy namboleny ny tanan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, any de arava ho azy ny ladoany, any dia potika sy ahorona tahaka ny taratasy ho levona izao tontolo hitantsika rehetrarehetra izao. Izay anjakan'ny Satana. Raha soatsika rehetra de mino fa misy zavatra voarainao anatin'izany, tianao Jesosy veloma tompoko. Malykely ny Gilbert fotsiny hoe tsy nataonao azoko andefasana sary intsony ny pubanao, miala tsiny afa efa nresantsika teto foana izay raha ohatra hoe mandefandefa sary zany tsy hitako zay intéressant amin'izany, alao mba ny sitrapon'Andriamanitra no
zaraitsika sady tsy zany ho mametraka an'izany fa ny plateforme ny Facebook tompoko zay a page tya de tsy fantatro tsisy ny tiako mihitsy fa nysokafako pour tout public fotsiny de mety hoe ny telefône anao koa no mety hoe misy problème angamba zay fa de samy hitahin'Andriamanitra daholo amy misaotra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany tianao Jesosy veloma tompoko